Faly manatitra ny araba indray tompoko lahy sy tompoko mbola pitsikina atrano iarahana aminao ary nolorana ihany koa ny fampahalavam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitra Ima TV. Ny politika avy hatrany ara no etsika isantarana ny fampahalalam-baovao. Tsy mbola nisy aloha ny fanapahan-kevitra niraisin'ny filohan'ny tetezamita mahakasika ny filatsahany amin'ny fifidianana izay kasaina ho tanterahana amin'ny taona 2024 izao araka nambaran'ny filohan'ny tetezamita dia izy ihany no manapaka ny momba an'izay. Volaravoavy ary. Hatreto aloha dia mbola mijanona ho mystère ny filatsahan'ny fidianana tsy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Raha no heveriny maro fa isy ny fanambarana goavana ny tanterahany taorian'ny dian-tany Dar es Salaam dia tsy nisy izany androany. Araka ny taritra izay nataon'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny mpanao gazety dia izy ihany ny manapaka momba ny filatsahany ary tsy ho ela no hanambarany ofisialy momba izany. Ny araka ny teneniko taminareo dia ny olo-pirenena izay mahafeno fepeto dia zoany ny mirotsaka na milatsaka ho vidiana na tsy. Zany zavatra rehetrarehetra zany zany dia miankina raha mikasika ny tenako dia miankina amiko manokana fahitako hoe inona no mety asokokoa ny vahoaka malagasy. Zirotsahako ve sa tsy zirotsahako dia ianareo ihany ny afaka mamaly an'izay. Tsy hoe satria araka ny fehikevitra sy ny fivoriana ny rahako tamin'ny filohan'ny SADC dia ny hoe tsy maintsy jerevana daholo ny lafin-javatra rehetrarehetra. Dia izany hoe amin'ny alohan'ny faran'ny taona zany dia tsy maintsy hita sy ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe makaiza ny lalana izorantsika. Mikasika ny fifidianana dia nilaza ny filohan'ny tetezamita fa tsy maintsy tanterahana arajaina ny tetiandro efa napetraka ho an'ny taona 2024. Zavatra lehibe voalohany dia ny hoe fanapahana ny mpikambana anatin'ny SADC fa tsy hevitra zany ny fifidianana anaovana fifidianana ito amintsika amin'ny fahavalon'ny volana May ho avy zao, ho avy manaraka amin'ny 2013. Izay aloha zany ny zavatra voalohany ny ambiny dia ho hitantsika eo ny tohiny. Anisan'ny nasiany resaka ihany koa ny momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Araka ny nambarany Andriamatoa Andry Rajoelina ary dia efa nisy ny fanarahana momba izany nandritra ny fihaonana an-tampony izay notanterahana tany Maputo ary izay no tokony arahany. Ny mikasika ny ao anatin'ny tondrotondra ihany ny zavatra jerevantsika. Nisy recommandation natao tany amin'ny sommet ny Maputo farany teo izay tany ny tena hoe misy évaluation tokony ho atao mialohan'ny fanapahan-kevitra mikasika an'izay. Ka zany zavatra zany mbola miankina amin'ny zavatra be lehibe zany fa tsy azo tapatapahana aingana ohatran'izao fotsiny. Nandritra ny lanonana fitokanana kianja makity tsy andotam-penaka moa no noresahan'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny mpanao gazety ary nanaovany ireo tatitra ireo.